fa nisy kosa mofo ny feo nandehiny amin'ny filazana ny ametrahany vondron-dresam-pirenena masivana amin'ny fametrahana an'izay premier ministre lehibe ny gouvernementa eo manoloana izay indrindra raha moa dia nitsipaka tanteraka an'izay fidirany setra resam-pirenena ao anatin'ny fanendrena ny lehibe ny gouvernementa vaovao any Madagasikara izay ny antoko FMDD na ny faneva de Madagascar pour le développement et la démocratie ny andinindiny misimisy kokoa. Avy aloha isafidy malalaka ny vahoaka hoy ny faneva de Madagascar pour le développement et la démocratie na ny FMDD mikasika ny fanendrena premier ministre. Nanaitra ty atoko ty tokoa ny feo mandeha tato ato izay nilaza ny ametrahany vondrona resam-pirenena masitsivana amin'ny fanendrena izay ho lehibe ny gouvernementa vaovao. Fanaovana zinona ny firosoan'ny malagasy amin'ny demokrasia ny famerina ny anivelan'ny safidiny hoy ny FMDD. Malagasy manana lanjana satria malagasy nanao fividianana hoa ara-demokratika mazava tsara ny resaka zay fa tsy ny anivelany no mifidy teto fa ny gasy no mifidy teto ka aminay zay ifanarahanareo any am'izay tombontsoa manontolo ninina tombontsoa okindrenina anivelany de zao kosa tombontsoa amin'ny malagasy ny fifidianana aleo ny malagasy ametraka ny safidiny zay hitondra an'izany premier ministre zany tantanany gouvernementa vaovao. Ho an'ny atoko FMDD dia rary ny hanendrena n'Andriamatora Rajoelina Andry no ny andraikitra ny raisiny nandritra izay 5 taona izay. Nisy ny fahombiazana matoa ny fandrombahana nofidina avokoa izay kandida hanatolony na tamin'ny filoham-pirenena na tamin'ny isolom-bavambahoaka hoy ny atoko.